Laviny FC Real Avenir Tavmalay miakanjo fosy tamin'ny isa 4-2 ny FC Mavelo amtagno manao fanamina manga tamin'ny lalao Fifanitsanana hiadina ny amboarany mifanonjagny edition fahenina zay taterahana eto mikanja magnety Tavmalay Masianaky. Ekipa fito no efa fantatra fa hiatrika ny lalao apahifatalana amin'ny fahenina sy ny fafito ny volana Oktobra 2020 ho avy izao. Ao amin'ny sokaza kosa dia efa fantatra ny ekipa roa tafakatra dia ny ekipa ny FC Rapide Nosaomby manana isa 8 sy ny ekipa ny FC Marsondro manana isa 4. Raha mbola miandry izay ho tafakatra amin'ny ekipa ny Tazami manana isa 4 sy ny ekipa ny Matava manana isa 3 izay mbola manana lalao iray ka raha tahinika mandresy izy no tafakatra fa raha resy kosa na manao adrahala dia ny Tazami no miakatra hanampy ny ekipa ny Tetefa Angakava zay manana isa 5. Fa eo amin'ny sokazy C kosa dia ny ekipa ny Tema Ambadikala no larana voalohany manana isa 5 raha ny ekipa ny FC Avenir Tavmalay manana isa 4 ny faharoa. Ary ao amin'ny sokazy D kosa dia ny FC Vedette Tagnamboro manana isa 8 sy ny VTS Sarave manana isa 7. Omby Iray Matavy no voatolotry ny fikambanana mifanonjagny ho an'izay mpandresy amin'ireo ekipa ireo.